gazety ao amin'ilay nouvelle nanomboka taona 1970 no nanao gazety tsaroako tsara tambola kely hôtesse de l'air no tena tiako. Tany am-pianarana nianarako daholo ny teny rehetra, nianatra teny frantsay, nianatra teny anglisy. Rehefa nandeha ny fianarana teny alemana dia nasa koa mba nandeha nianatra teny alemana koa satria hoe te hanao an'izany hoe hôtesse de l'air zany. Ny reniko nefany rehefa nahita anahy dia niteny hoe ianao tsy mety hôtesse de l'air zany fa na ianao mpanao gazety na ianao mpitsara, satria ianao rehefa ato an-trano tia manadiady na tia manontanytany, tsy menatra manontanytany olona, tsy menatra manadiady olona. Dia rehefa avita moa afaka baka soamantsara dia mbola atao anatin'ny eritreritrany hoe manao hôtesse de l'air ihany dia nianatra nandalina ny fiteny frantsay zany teny Ankatso. Nandritra izay fotoana izay anefa dia nisy ny zandriko no niteny hoe misy mitady mpanao gazety ara-kolotsaina amina onjam-peo anankiray fa andana manao. Dia lasa nandeha nametraka CV tany moa zany hoe mba manalanala azy tamin'izany fotoana, dia lasa nametraka CV tany ny tenako. Dia voaray soamantsara teo no nanomboka hoe nanao an'izany asa fanaovan-gazety izany hony fa mbola resaka kolotsaina aloha no nataoko. Ny resaka momba ny artista, nanadiady momba ny resaka ny artista fa nanohy ny fianarako foana nefa ny ako na izany ary. Rehefa vita ny fianarako dia tapa-kevitra fa hanohy ny asa fanaovan-gazety. Satria ny antony dia efa nerasera tamina vehivavy artista tena tamin'izay no nahitako fa manana finiavana ny vehivavy malagasy handroso na eo amin'ny sehatra ny ara-kolotsaina ary. Rehefa vita ny fianarako dia nivadika tany amina vondrona orinasa anankiray lehibe resaka audiovisuel moa zany. Dia tonga dia fitentsika tanora moa hoe nitratra ny taolana satria tonga dia 2002 avy hatrany ny fidirako tao crise 2002. Tonga dia nalefa ny tompon'andraikitra hoe mandeha manao gazety ianao mandeha manao fanadihadiana ianao eny amin'ny 13 mai tamin'izay fotoana izay no tadidiko tsara mihitsy ny fanadihadiana voalohany nataoko nisy fifampitifirana teny amin'ny Mahazo Arivo. Mbola tsy mahalala ninina tamin'izay mbola vaovao tao amin'ny asa no olona tovolahy anankiray voatifitra mibala maty no natao ny tompon'andraikitra tao aminay hoe io ataonao fanadihadiana dia ataovy izay voan'ny fahamarinana mikasika ny olona anankiray maty io. Teo zany no nanomboka liana tamin'izany resaka hoe fanadihadiana lalina na investigation zany ny tenako satria dia nadiady be tsy nianika fotsiny teo amin'ny resaka hoe maty ilay tovolahy dia voatifitra fa nanadiady hoe fa inona moa zany ny antony nahafatesany inona no nahatonga azy teny inona ilay bala nahafaty azy mety ohatran-karazana inona moa zany no antony na voatifitra anazy teo amin'ny kibony dia izay karazana fanadihadiana izay zany no navoakako tamin'ny voalohany indrindrany tamin'ny taona 2004. Nahazo fiofanana manokana momba ny investigation saingy ialako tsiny fa eto Madagasikara mbola tsy afaka mamoaka ny vokatra izany investigation zany loatra isika noho ny antony maro izay ho ambarako rehefa avy eo. Antsoina matetika manao fampiofanana ohatra na mizara traikefa amin'ny resaka fandalinana lalina na investigation eto Madagasikara, saingy ny olona ny ivelany na ny gazety ny ivelany matetika no mamoaka izany nefany tantara Madagasikara no avoakantsika ao anatiny. Ny resaka fanondranana azo sarobidina, fanondranana harena ankibon'ny tany eto Madagasikara no atao fanadihadiana, saingy ny gazety any ivelany no mamoaka izany. Ny antony dia tsotra. Eto Madagasikara dia azo lazaina hoe mbola tsy malalaka loatra isika amin'ny resaka fanadihadiana, famoahana fanadihadiana. Nisy taona nisy vondrona orinasa anankiray ny antso niaraka tamina mpanao gazety maromaro nanao fanadihadiana lalina mikasika ny tany didy Ambatondrazaka. Nandritra izay fanadihadiana lalina izay maro no anarana tompon'andraikitra lehibe eto amin'ny firenena no mivoaka sy fantatray tamin'izay fotoana izay. Reto olo reto avy no mpanondrana azo sarobidy eto Madagasikara, eto amin'ity faritra didy ity
miray petsapetsa amina tompona ndraikitra ambony, miray petsapetsa amina vahiny. Rehefa natao nefa rehefa natao zany latsoratra dia natao ohatra ny tompona ndraikitra hoe aleo tsy avoaka ato Madagasikara aloha ty latsoratra ity fa anahirana sao ampigadra antsika. Dia natao karazana rapport fotsiny zany mialatsiny le fanadihadiana lalina fa nalefa fotsiny tany ivelany hoe ohatran'izao ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Hatreo aloha zany raha mahakasika ny fanadihadiana na ny investigation eto Madagasikara. Izay no zavatra azoko ambara. Mikasika ny resaka mahalinana eo amin'ny resaka fanaovan-gazety mazava ho azy fa ny politika. Ao amin'ny toeram-piasana misy anahy dia isan'ny mpiandraikitra ny latsoratra ara-politika ny tenako. Fa na izany zany aza nefany mahalina ny manao fanadihadiana mikasika ny vehivavy sy ny ankizy. Tsy hoe ny vehivavy fotsiny hoe io misy vehivavy dia mahavita zavatra, fa ny tena zavatra mahafinaritra dia mampiseho ny tantara tahaka ny tantarainy Madame Voangy teo, ny zavatra ny atombohany ary ny fahombiazany teo amin'ny fiainany, ny success story ana vehivavy anankiray. Miara-miasa amin'ny Gender Links ary natsoina matetika ihany koa anao latsoratra amin'ny vehivavy izay nahomby teto Madagasikara. Ny antony dia tsotra, matetika rehefa hoe miresaka vehivavy eto Madagasikara dia tonga ao anatin'ny saintsika foana hoe ilay fanaka malemy. Dia ny tenako manokana zany mahita hoe isika vehivavy tsy fanaka malemy izany, ary izay indrindra no nahatonga anahy ny safidy ny lohatenin'ity famelabelarana ity hoe isika no tompon'ny lakile. Le hira zany somary raha maheno raha mahafantatra an'le hira itsika, resaka adina samy vehivavy le izy miady lehilahy. Fa ny antony safidiako iny loha hevitra iny hoe isika ny tompon'ny lakile iny dia aty amintsika vehivavy no lalana anankiray ahafahana mivoaka amin'izao fahantrany izao. Izay ihany zany no fantatro. Lehilahy ekeko hoe tena ilaina ny lehilahy fa manampy antsika ny lehilahy. Ohatranahy zany zao manana vady iray, manana zanaka 3, fa io vadiko io manampy anahy amin'ny fivoarana sy amin'ny famoahana sy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Manohana anahy izy rehefa misy zavatra ataoko ary tsy manakana anahy velively amin'ny fanahoan-kevitra sy amin'ny izay tapako zavatra heveriko ho atao eo amin'ny fiainana sy eto amin'ny firenena. Izany hoe isika vehivavy zany tokony ao anatin'ny saintsika dia hoe isika no lalana anankiray ahafahana izao firenena izao mivoatra tahaka ny nataon'ireo tovovavy sy vehivavy maro izay nijoro vavolombelona teo zany dia isika vehivavy irery no hany afaka hoe manana hevitra lehibe ahafahana mampandroso izao firenena izao. Raha ny fiheverako azy ny lehilahy zany manampy be antsika ary ny lehilahy tsy tokony ho sakana velively amin'ny fanatanterantsika ny tanjontsika. Dia ny zavatra tsikatro tamin'ny fanadihadiana nataoko maro dia izao. Maro amintsika vehivavy na tsy eto na tsy any ambanivohitra arany matahotra amin'ny teny. Rehefa ohatra ka hanomboka hanao interview ohatra amina vehivavy anankiray dia rehefa miresaka aminazy hoe hitanao ianao tiako hanaovana fanadihadiana mikasika ity asanao ity, mazoto be izy iteny ie za tena nandroso, ie za nanao an'izao. Fa vao velomina ohatra ny caméra, vao velomina ny dictaphone dia matahotra ilay vehivavy ny teny. Ary zavatra maro ny zavatra nisedraiko teo amin'ny fanaovako fanadihadiana. Rehefa ohatra ka hoe hanomboka hanao fanadihadiana vehivavy anankiray dia matahotra ilay vehivavy miteny hoe andraso aloha za era amin'ny vadiko. Nefa ny resaka fivoarana no tadavina aminy. Ny fanadihadiana anankiray nataoko tany amin'ny faritra atsimo izay isan'ny nahagaga anahy hoe amin'izao taonjato izao mbola misy an'izany dia vehivavy mbola miandry sy mbola mihera amin'ny vadiny rehefa hisakafo. Izay heveriko hoe tsy amin'izao fotoana izao ve mbola misy an'izany hoe ianao andeha hisakafo dia mbola mihera amin'ny vadinao hoe afaka misakafo amin'izay ve zany efa ilay vadiny efa avy misakafo ihany koa. Izay zavatra izay zany no tiako navoaka tao anatina fanadihadiana anankiray hoe raha mbola misy izay zavatra izay, raha mbola isika vehivavy mbola manaiky hanompy lehilahy, tsy mijoro
fa mbola manaiky hoe na le lehilahy raha zany mahita hoe tsy le lehilahy miteny an'izay hoe aza mbola misakafo aloha fa isika no miteny amin'le lehilahy hoe za ve afaka misakafo, iza ve afaka miteny, mety ve zany zavatra ho teneniko izany, dia mbola ho lavitresaka izany hoe vehivavy ampandroso any Madagasikara izany. Nefa ny zavatra hitako dia izao, ny ankamaroan'ny vehivavy voatokantrano no mampidi-bola, no miasa, no mitady vola amin'izao fotoana izao, na any amin'ny faritra na eto, efa miaraka mitady vola amin'ny lehilahy na ihany koa zany le lehilahy tsy miasa fa le vehivavy no miasa, dia nefa le vehivavy miasa no mihera amin'ny lehilahy amin'ny tokony hitantanana ny tokantrano sy tokony hitantanana izany vola izany. Vokatry ny fanadihadiana nataoko avokoa ireo fa tsy hoe za no magnorona izany zavatra izany. Dia ny zavatra isan'ny tena nandona ihany koa amiko dia ny fahitana fa mbola maro araka voalazako teo ny vehivavy malagasy izay matahotra ny maneho hevitra na eto Antananarivo na any faritra izany. Ho annay mpanao gazety dia ho ahy manokana dia manana fanamby lehibe eo amin'ny asako, eo amin'ity asa ity, dia ny anentana ny vehivavy ho samy teny. Rehefa ohatra ka hoe misy fanadihadiana ataoko dia misafidy be aho hoe aleo ny vehivavy mihitsy aloha no omena sehatra amin'ny teny. Rehefa tena lany aiko tsy mety miteny mihitsy ilay vehivavy izay aho vao maka lehilahy hanao an'izay interview izay. Dia izaho zany manentana antsika vehivavy hoe ny asako, ny asanay mpanao gazety dia ny hamoaka ny hevitra, ary izaho manokana dia fanamby anankiray ataoko ny fiara-miasa amin'ny vehivavy ary ny mamoaka ihany koa ny zava-bitan'ny vehivavy eto amin'ity firenena ity, satria fahalalako azy dia isika vehivavy no tena tompony izany fandrosoana izany. Isika vehivavy no tompony lakile amin'ny fampandrosoana ity Madagasikara ity. Ohatra anankiray farany omeko ny commune anankiray Tsarantantana ary isan'ny voalohany eto Madagasikara amin'ny resaka fangararana dia tantanina vehivavy any commune Tego 2 any amin'ny faritra Tego 2 any amin'ny commune Antanamintarana. Izany zany dia ilazako amintsika hoe isika vehivavy no heriny sy tompony fandrosoana eto amin'ity Madagasikara ity. Misaotra indrindra tompoko.